kokoa daholo nareo. Nareo tsirairay avy any tokantrano any. Te antany fantanina nareo andro any. Voalohany nareo ve rehefa makany am-piangonana dia nareo marika hoe fanontaniana foana ny pastera namopera io fa surtout pastera hoe tokony amela ny olona, tokony mamela heloka ny kristiana dia mpamela heloka. Satria mantsy ny fikasan'ny io fitondrana io dia niverenan'ny Andry Rajoelina. Efa niteneniko anareo dia meloa io hoe tsy maintsy miverina satria efa nanao accord IPRRM sy Andry Rajoelina alohan'ny andehanany teo niaraka tamin'ilay intermédiaire-n'ny Lova Rinel. Tsy haiko na tadidinareo. Ny Saday koa dia efa miimposer en tout ce qui est pour être dans la constitution dia miimposer izy hoe miverina ny exilé politique dia mivoaka daholo ny gadra politika. Son problème c'est gadra politika rehetrarehetra dia le gadra le tenena hoe atteinte à la sûreté de l'État. Reny atao hoe gadra politika. Ao anatiny ao ny colonel Patrick sy misy généraux sy colonel koa tafiditra ao koa. Dia misy olona lambda ohatritsika koa tafiditra ao nikadrany io fitondrana io. Dia mody mitendra hoe réconciliation nationale fa niadiny Gen-Z dia efa io efa fantatrinareo vao nanomboka ilay zavatra dia efa nanomboka ny teny teto za. Ary efa nanomboka nanaitra ny Gen-Z hoe tsy vitan'ilay olona fa mila mitohy. Dia io hitanareo io. Nareo hoe nahita Andry Mikoly tafiditra na plasina ministra na koa hoe nareo hoe nahita ny Sodevaly nahazo place tsaratsara na hoe naza izay niady ho an'ny tandrasana hoe tafiditra ao anatin'io gouvernement io. Satria tsy faniry soa mihitsy no niady ho an'ny tandrasana hoe napietsy an'ireo jeunesse ireo fa za. Dia hitanareo tsara fa amin'ny parti politika zao no mifandray amin'ny fitondrana io. Dikan'izany mifandray amin'ny fitondrana io Marc Ravalomanana taty en catimini dia nisy rencontre en catimini entre ny sy Rajoelina. Renseignement zany anjaranareo mino sy tsy mino fa izay zavatra niteneniko sy nilazaiko teto hatramin'ny voalohany ngamba dia hitanareo tsara fa nisy marina daholo ary avéré daholo. Rajaonaromampianina zao miaraka amin'ny fitondrana io dia Marc Ravalomanana koa dia ho tonga koa Rajoelina. Izay niteneniko hoe patron miandra amin'ny patron ny IPRRM. Efa raha ny fahitako anazy efa accord nataon-jareo zany fa tsika zany nataon-jareo élément hoe kilalao zany niadiny Gen-Z en tout cas. Tsika tsy nahay mitana antolona tsika fa tonga dia namela an'ireo surtout ireo militaire ireo tokony verina retour constitutionnel zany tokony homena civil ny fitondrana. Rehefa ianao zany tena miverina amin'ilay retour constitutionnel madio dia homena civil ny fitondrana. Tsy meny IPRRM io civil ny toy ny fitondrana. Zao misy ady be mihitsy ny entre IPRRM sy teny. Satria nanodom-bola 100 000 € par mois tokony homena ny ina moa tiako teny tokony homena ny assemblée zany sy teny fa tsy mena ny assemblée, tsy mena ny député zany le vola fanakepony. Dia efa manomboka miozongozona ny sezany. Dia hitanareo iny resaka hoe état fédéral sy état unitaire iny c'est pas là le fond du problème. Fond du problème dia ny bonne gouvernance, ny pauvreté, ny électricité sy ny rano ny zanantsika izay mbola mipasse CP amène le sol ndika zany hoe tsy manana latabatra sy seza akory ary izy andeha hipasse CP any ambanivolo. Zany ny tena problème zany fa tsy resaka fédéral sy tsy fédéral. Manteneniko hoe ny malagasy mahay manao lalàna fa tsy mahay miappliquer zany. Raha ohatra hoe
terminer la déconcentration, c'est une décentralisation du pouvoir. En attendant l'État unitaire, ça dit dans les années 1998, il a nombre si c'est un problème, ni un fou. Fanny Ptondra, la volonté politique et appliquer à la déconcentration, c'est décentralisation du pouvoir. L'État fédéral, écran de fumée foutine, à Pessana, bas, à Paturatika Faoka, Sati, Ferna, il est rendu à tuer les fantenins qu'on a eu. You, et c'est imminent, et c'est bientôt, et c'est pour bientôt qu'il va revenir. Ranaron est en pleine temps Maurice, c'est une plainte au niveau des institutions internationales. Colonel Patrick Guerrier n'a nos plaintes contre Annie Ratswell. Si, Rafatoumank, fallait finir soa, monsieur Wemanensken Ratswell, Wenzéana, si plainte, mise en zéro plainte. Mombali, Ratswell, zéro plainte, ça dit ça fait 4 na refotsiny la lavony teo na pesoniny daholo tsika malagasy. Dia ohatra zao misy zavatra tsy mety amin'ny fitondrana io dia mbody Rajoelina sy Ravatomanga no boîte secrète-ny zareo. Efa niteny anareo hoe reo dia hanao accord politique foana zao. Tanareo rehefa mandefa vola ny FMI, fandonam-bola io, rehefa mandefa vola zany ny FMI, matony zareo miaraka entre zareo ohatra dia simple. Satria misy intérêt privé commun an'izy mianakavy na Ravalomanana na Rajoelina na Rajonarymampianina na UPRRM io fait un emploi fictif en Madagascar au niveau des institutions mandany amina milliards de dollars io emploi fictif zany tsisy olona mipetraka tsisy olona miasa akory fa mody hoe mandoa vola isanandro tsy samy kitika an'io problème io. Satria raha ohatra mikitika an'io dia mody misy grève na fonctionnaire. En fait, c'est compliqué dia ny olona ny farany ambony no tena mahazo ny tsirony sy ny mahita ny venty ny vola io fa tsy le olona fonctionnaire kely aty ambany aty. Donc les hauts fonctionnaires, raha hitanareo dia nisy rapprochement russe miaraka amin'le hoe le olona efa tanareo les représentants de l'État au niveau des relations internationales ou les femmes manana diplôme ndray mbola ampianariny fa tsy nampianariny akory ny olona mpianatra. Ny problème majeur tokony ho résolven'io fitondrana io dia ny fampianarana, ny instruction ny mpianatra fa tsy ny instruction ny olona efa manana diplôme BTP. Ny problème tokony résolven'io fitondrana io dia ny jiro sy ny rano mba afaka mahazo jiro sy ny rano daholo dikan'izany ny angovo ny vahoaka malagasy. Ni bonne gouvernance sy ny transparence, ni explication. Nareo je vous ai parlé namoaka transparence foana za. Raha ohatra misy olona miteny hoe fa mandeha Cynthia tsy hita foana na hoe tsy takitsoniky indry satria kinareo nanao complot na matika nareo dia tsy hitanareo tsony eto amin'ny pageko eto. Satria za tonga dia bloqué quoi satria manao manipulation de masse. Il y a beaucoup de manipulation de masse amin'ny fitondrana io. Dia jerenareo tsara fa rehefa atsika zao ny teny amin'ny manaraka rehefa miverina Rajoelina fa hiverina izy miteny hoe rehefa miverina Rajoelina dia tsika no enjehan'ireo mpivavaka rehetrarehetra satria ny discours any amin'ny fivavahana amin'izao dia zay teneniko anareo zay hoe mila mamela heloka dia mila averina le Rajoelina dia io famelana heloka io fa fanasana loha any vahoaka. Ny église orthodoxe tany roso moa efa tafiditra eo foana sady miditra tsikelikely anasana ny lohantsika vahoaka. Ny manipulation an-jareo koa miaraka amin'ireo influenceurs reo miditra tsikelikely koa manipuler antsika vahoaka. Salut mon premier ministre. So dia entre parenthèses vita grève dia nareo Gen Z mieritreritra nareo hoe anna vous êtes devenus des instruments politiques comme la justice à Madagascar, ni ministère de la justice qui est devenu un instrument politique fa tsy instrument de justice.
Tsy dia de justice, on tsy levier de justice fa levier politique. Donc efa manomboka tsy mifankahazo zany a sy teny sy le PRRM fa le PRRM aloha de ho sarotrarotra aminazy ihany a satria ny olona tanakao ny olona nasainy niaro anazy a olona proche kokoa an'ny Siteny noho izy. Siteny de mifankahazo tsara amin'ny Poutine sy mifankahazo tsara amin'ny Vizer qui est le meilleur ami de Poutine. Siteny roy mpitiavana entre ny Vizer efa amina dizaine d'années. Ty PRRM ty volana anankifolo. Déstabilisation fangalana zasaka nareo nahita de mbody nataon'le PRRM fivavahana fotsiny de nangina daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fangalaran-jaza iny a sy ny famonoana olombelona fa nefa mbola mitony ny olona disparu à Madagascar. Ny aditsika zany a ny profiten'ny Ravalomanana, ny profiten'ny Ratsonary Mampianina, ny ekipany, ny profiten'ny Firongony Rajoelina fa tsisy miprofiten'ny Gen Z sy ny olona tena nitolona hatramin'ny voalohany. Ny eo ihany a, ny eo. De ina moa tiako tenenina matoriza ihany nareo Gen Z, matoriza ihany nareo rehetrarehetra reo, matoriza tsara mihitsiny fa ny tantsika de tsy ho atsika tsony. De zara ohatra eo miteny de hoe iny zao fa ny zavatra niteneniko rehetrarehetra de marina daholo. J'ai eu la constance sady nanana marina za toute information rehefa plus tard de il s'avère que c'est la vérité. Nefa io mpitondra anareo io hatramin'ny voalohany de efa nandainga dès le premier jour qu'il était arrivé au pouvoir vao voalohany indrindra de efa tsy ny respecté en parole donnée. Tsy ny respecté en tout la tamin'ny 2025. Jerenareo sy teny zany ny nazo an'le tolona ndry faniry soa zay tena zaloany je pas envie d'être vulgaire fa reny efa ny abandonné reny zaka tsy voga tsony kiva zaka tsy hanao manifestation tsony kifa makaleo fa iza nanao manifestation nandritra ny ray taona roa taona teo foana za rery nakeny amin'ny ambassade za rery efa taty amin'ny farany taty vao tonga ny olona. C'est pour ça que je vous dis sarotrarotra ihany ny ina moa tiako tenenina ny mijery ty raharaha politika ty à Madagascar ty et je comprends l'écoute rehefa miteny hoe aleo za hiala, aleo za tsy teny tsony fa situation nay aty ne mitohy amin'ny situation nareo ihany zay ne mahazo menace de mort, mahazo colis suspect, mahazo an'izany rehetrarehetra zany fa nareo aza mieritreritra hoe misy elanelantany de zay fa zay fotsiny gamany hoe adala fa mahasamy teny sy mbola tsy mety miteny satria mamparary ny fonay ny zavatra misy ao Madagascar. Fa nareo ny tena hoe retour à l'ordre constitutionnel comme ils veulent de omeny any civil ny fitondrana. Raha reo ny tena hoe mitady ny retour à l'ordre constitutionnel de ny concertation nationale nataony tsara. Regardez comment c'est bâclé, c'est biaisé. Ka eritreretinareo hoe ametraka état fédéral zany tsika hono ao amin'ny tanitsika ao. On n'a pas les moyens les amis, tsy manamboly tsika Madagascar mahantra, tsisy moyen zany état fédéral zany il a fallu 250 ans pour les États-Unis pour que ça fonctionne à peu près bien à flot. Nefa tanana anisan'ny hoe voalohany indrindra matanjaka tamin'izany hoe économiquement zao izy efa anirina la Chine. Fa tsy haiko na takatra nareo hoe nareo zay mitady état fédéral io vola fotsiny ce sera un gouffre financier. Tsy aleonareo veloha mieritreritra hoe aleo voizina
tsara ny décentralisation ary appliquena le loi natao tamin'ny 1998 reny appliquena tsara dia aleo zanakatsika mandeha any ampianarana aleo tsika mahazo électricité aleo tsy mandeha tsara ny artère ny du pays ny dikan'izany ny lalana sy ny tariny no amboarina tsara soma tsara développena économie fa ny GNZ mieritreritra hoe considérer nareo vous avez tsisy considération anareo nareo koa moa namadika ny tolona anareo zay moa ny tena izy koa fa nareo koa anisany le leader GNZ rehetrarehetra namadika tolona daholo dia tonga dia nitsotsoto dia nisisisy tsisy analyse tsisy recul zao iverina Rajoelina maty 25 mort tena kianja tsy fantatra ny Ambomalasa moa efa nisota sy tany faniry soa iny efa niteneny hoe na iandro firy-taona nareo na tsy ahita valiny discours anankitelo nataony amin'ny olona any fianakavianisme mody manao discours hafa ery amin'ny tribunisme manao discours hafa amin'ny staffnisme miteny hoe tena mahasosotra anazy miaraka amin'ny teny ratsy ireo fianakaviana menimeny isan'andro ireo ao aminy ireo ary na fianakaviana raha mahafantatra sy mahatsapa an'izany hoe nataony sy teny sy fanesotohatra fiakarana anareo za koa anisany biaisé tamin'ireny satria tena nytolona tena nitaky ny marina ary kaindry zareo ihany nanao an'ilay izy tadidio tsara fa ny firenena tena hoe mahasamanapozina sy mamono ary manao kidnapping dia ny Rosianina ao amin'ny tanitsika izy zao ary io raha nareo mijery dia jereo fotsiny dans les pays du Sahel Mali, Niger, Burkina Faso des pays c'est quoi déjà Boko Haram any koa ny zareo any feno maty any feno kidnapping any fomban zareo zany dia tsika mbola manaiky lalaovindreo firenena matanjaka be ireo fa tsy mieritreritra ny hoan'ny malagasy mandeha alohany malagasy first malagasy ny tokony mandeha aloha mila unité nationale ary natony nandeha reny tolona reny dia nisy unité nationale et internationale miaraka amin'ny diaspora tsy navita rery ny GNZ tamin'ireny tolona reny fa tsy maintsy nisy fanampiany diaspora aussi bien au niveau médiatique, matériel, visibilité. Tsy navidininina ny namontiky tenena ny influenceur kely tao Madagasikara zao tena miteny hoe kely raha tsy nisy influenceur malasa be ohatra ny Dilanina zao na nisy Andry Sams reny malasa be reny no nasanteny tiane reny no nasanteny sy nasantsangana nasany alerté any communauté internationale ny alerté en communauté entre zareo et aussi moi d'ailleurs ny alerté any ihany raha ohatra nareo miteny efa niry soa olona tsy mahay miteny vazaha iny na mandahatra teny vazaha tsy nataony fa zay le niteny vazaha ny diaspora jeunesse diaspora taty Madagasikara ny teny vazaha sy ny teny anglais sy ny teny rehetrarehetra no nahatonga an'ireny tolona reny tafavoaka raha tsara reny tsy tafavoaka. N'oubliez pas que la reine politique se passe sur Facebook à Madagascar, sur les réseaux sociaux. C'est fini la reine politique sur le terrain. Missiane, mais c'est pas forcément là où l'opinion publique peut vaciller très rapidement sur les réseaux. Ça y est, fa rasanareo GNZ isany dia mifoa satria averiny tetaviny PRRM iverina isa idébloquena ny vola avy any amin'ny SADC sy ny FMI dia tsy maintsy mamerina ny Rajoelina eo atoerana dia zay mahatonga anareo any amin'ny fiangonana any miteny foana hoe mila mamela heloko tena instrument de manipulation de masse koa zany. Voilà hitanareo tsara dia hitantsika tsara dia lazanareo hoe peut-être hoe mpandaigna lazanareo indray hoe mpandaigna me proof sy meo ty fa ny zavatra nanoteneniko hatramin'izay hatramin'ny voalohany j'étais constante fa hitanareo io zao fa vérifier fa ny zavatra niteneniko rehetrarehetra dia marina. Voilà zay ry GNZ sy ny vahoaka isany
Salunia, ande isakafa. Donc, très bonne journée, là, courage, pétaouan, là, ça va s'accélérer dans les prochains jours. Mais sont entre citer une PRRM, des métissots, citer moi, alian karafanir so, alian de Tayakufali, Taïtanarozara les paysages. Il fait rouler seul le PRRM, visiblement. C'est fort! Moi, chez mes popcorn, et maintenant, il faut pinandro, de royano, faut pinandro. C'est bien. Bonne journée, Naro.